toe-karena mizaka ambana ny mpandrara ka mitaky fanovana ravitra profesora Rakoto David. RPMU teraka ny vovonana miaro ny fisokafana amin'ny firenendrehetra. Fahasalamana vonina ny andiany voalohany amin'ny vaksiny adina amin'ny mpox. Manatra ny fiarabana tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soindray atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asany ampanajany ianao anaraka ny vaovao atra amin'ny farandy. Vaovao avy any Tsiribina avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Hita io atoandro io ny tapany ambanin'ilay zazalahy kely lan'ny voay tao amin'ny reniranon'ny Tsiribina omaly maraina tao Berevo Tsiribina. Nakarano sy ny sasa teo amin'ny renirano ity zaza ity no lasany voay araka ny fanazavany ben'ny tanàna ao antoerany. Io renirano io rahateo izay mamatsy ny ponina no ny tsy fanana ny commune famatsindrano rano fisotro madio. Efa norarana ny fokon'olona any antoerany tsy ampiasa intsony ny renirano isasana sy akana rano araka ny fampitam-baovao voaray. Fantatra fa ankizy maromaro izy ireo niaraka naka rano ka ity farany no zandriny indrindra. Rehefa nahita ny zavatra nitranga ireto namany dia ny orakoraka sy ny antso vonjy tany an-tanàna izay somary lavitra miala amin'ny toerana fakana rano io. Tonga ny vahoaka sy ny gendarme nitifitra ihany koa ny mpitandro ny filaminana tany an-toerana saingy vao maika ny lentika ilay voay nanepotra an'ilay zaza. Somary lalina ihany koa ny rano amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao. Efa mandeha amin'izao fotoana ny velam-pandrika amonona ilay voay. Fa vaovao makasika ny toe-karena mbola manaradria rano ny fanapahan-kevitra politika ny mpandrara malagasy kanefa tsy manana hery anoerana izany akory. Ankoatra io maro ny ambana mahazo ireo mpandrara malagasy ka tsy ahafahany miaina araka ny tokony izy izay mitondra ny tombony ho azy ka iantraika eo amin'ny fiainan'ny malagasy. Fijery ny mpandinika sy mpahay-toe-karena ao amin'ny cercle de réflexion économique de Madagascar na ny crème izany tamin'ity androany ity. Nisy ny fanovana takina ity sehatra ity ka andrasana ao anatiny fokoanandrom-pirenena raha ny fanazavana. Tato vaovao ny Andro Miaratina sary sindratsariny Mathieu Prince. Tsy manana ny sehatra tokony isy azy sy ny tombo tsy tokony hosotrahany ny sehatra tsy miankina fa lasa natao fitaovana ho an'ny tanjona iraisana fotsiny ho ny mpahay-toe-karena. Maro ny ambana mahazo ireo mpandrara malagasy ka tsy ahafahany miaina araka ny tokony ho izy. Ambony ny tahakitra laina, mitangana ihany koa ny tany famindramam-bola kanefa tsy misy fanohanana sy famatsim-bola ho azy ireo manokana. Lafiny zavatra maro no mila amboarina sy takiny tsy miankina hitondra fitombotsoa ny firenena malagasy. Dia any amin'ireny le TVA reny hoe misy ve mba azo ampienana mba ahafahan'le sehatra tsy miankina miaina zany misy zany reny atao hoe crédit sur TVA ohatra teo aloha fa ohatrany tsy dia tena nandeha moa le izy. Dia ny any amin'ireo le impôt isan-karazany izay aloha amin'izy ireo ihany koa zany dia tokony misy fanalefahana amin'le taux d'imposition fa ny élargissement ny assiette fiscale no tokony ataon'ny fanjakana zany hoe fampidirana ireo le secteur informel izay tsy mandoa etrareo ao anatin'ny sehatry ny formel ary indrindrindrindra ny fampiarana ny lalàna ho fanafaizana andreo le orinasa goavana zay tsy mandoa impôt araka ny tokony ho izy. Toy ny sehatra maro mitaky fanovandravitra ny toe-karem-pirenena mba teny hivadika ho tombotsoa ny mpandrara malagasy sy ny vahoaka malagasy ho ny fanamafisana. Rafitra izay ny mpandrara malagasy mihitsy no mila mandray an-tanana azy fa tsy tokony hankina amin'ny fanjakana. Rogoavana no maika sy tokony hojerena amin'ny fokoanandoham-pirenena dia ny makasika ireo lalàna mifehy sy makasika ny sehatrena tsy miankina ary ny fanovandravitra andamina ny tsena anatiny. Mampiatra ny lalàna rehetra zay manasazy andreo zay minitsy manala-dalàna ka manakorotana n'le fandehanana tsara n'le tsena zany le bon fonctionnement du marché. Ny bon fonctionnement du marché dia hoe misy mihaona tsara ny tolotra sy ny tinady io rafitra io dia tokony tsy hiankina amin'ny fanjakana intsony fa tokony ny sehatra tsy miankina mihitsy no manana andraikitra be lehibe ao anatin'io. Dia ny rafitra faharoa anatin'ny fanavozana koa dia
ny lalàna rehetra zay mahakasika an'ireo le sehatra tsy miankinareo zay le atsiny hoe réforme institutionnelle zany araky ny teneniko teo hoe ny loi bancaire zao ohatra eto amintsika dia tokony amboarina mba tsy hisy zany hoe domination na société vitsivitsy eo amin'ny commission de supervision financière bancaire eto Madagasikara dia ahoana ny anamboarana ny rafitra tsy tondra vokatra sy tombony ho an'ny firenena raha tsy misy io fanovandravitra io asaika mbola manara-drendrano ny fanapahan-kevitra politika mantsy ny mpandraraha kanefa tsy manana erany hoeran'izany akory ny antony dia satria na ny syndicat ndrareo ary dia politiser daholo alaina ministre fotsiny ake président syndicat dia miova ny heviny ary zay politisation amin'ny syndicat zay dia zany koa zavatra tokony fahaizany lalàna mihitsy zany fa tsy mety fa raha ny amin'izao fotoana zao aloha zany dia mbola tena eo ambany vahoan'ny fanapahan-kevitra manokany ny fitondrana ny sehatra tsy mankina ary tsy manana hery loatra izy a mety miatrika an'izay zay le fanovahn-drafitra tena mila ovaina ahafahana zany a mamehery betsaky be kokoa andreo satria ireo nge matahotra an'ireo koa ny olona eo fitondrana e satria lasa force contre force politique any ireo e dia matahotra an'ireo izy dia tsy maintsy mitady zay fomba rehetra izy zany a hitazonana an'ireo mba mivahoany fa mandinika ny zava-misy eran-tany ihany koa ny Pay Toekarena indrindra amin'izao fotoana isiny ady any Moyen-Orient izao no mafisina ity Pay Toekarena ity fa tsy mbola misy ahiny ary tsy tokony ampikorontan-tsaina ny mety ho fiatraikany eto Madagasikara ny ady any Moyen-Orient ato anatiny efa-bolana raha voafehy tsara ny fizarana ny information ary mba tsy misy manao spéculation voara-masary reny dia atao anatin'ny foiezaka ho atsy mbola misy tokony ampikorontan-tsainantsika loatra aloha le foiezaka zany fahitako azy 3 mois 4 mois any fa raha tsisy tokoa aloha marimaritra iraisana dia ratsy zany ny zavatra iseho ary izy fa ozy aho hoe alao ngamba miandryandry kely après 4 mois 5 mois anytsika dia hitatsika fa raha ny amin'izao fotoana hoe androany raha tsy raha afaka pitsy kosa aloha tokony tsy mbola tena izy fiatraika ny bearotrany ety amintsika tsy mbola miatraika aty Madagasikara amin'ity volana martsa ity ny ady any Iran ho ny fanazavany OMH saingy mety hiatra ny fiakarana ao aoriana kely noho ny fiakarany vitsolika maneran-tany na izany azy tsy ho tapaka ny famatsiana solika eto Madagasikara noho ny fanafarana izay tsy mandalo amin'ny Détroit d'Ormuz raha ny zava-misy eto an-toerana miatra ny vitsolika vaovao eny amin'ny topo famatsiana nanomboka androany raha ny tatitry ny OMH nidina 200 ariary ny lasantsy lasa 704 ariary ny litatra ary ny solika fandrehatra 703 ariary ny gazoal lasa 904 ariary ny litatra ankoatra io miamazo aina hiatrany ihany koa ny ariary manolona ny euro sy ny dolara tatoato araka ny taremarika navoaka ny banky foibe ny Madagasikara dia hita fa nisy fiakarany sandany ariary tatao anatin'ny iray volana ny euro izay teo amin'ny 205 ariary tamin'ny fiandohan'ny volana febroary tafidina 1,27 ariary omaly toy izany ihany koa ny dolara izay manakaiky ny 17 ariary amin'izao fotoana izao mbola eo amin'izay vaovao ny toe-karena izay hiatrany iverina amokatra solitany mavesatra amin'ny fomba ofisialy itsimororo hoy ny avy amin'ny orinasa Madagasikara Oil androany akendrena amin'izao dingana voalohany izao ny fiverenana amokatra ireo vovitrandrahana efa misy sy ny fijerena ireo forage vaovao anampina ny ny isan'izy ireo ankoatran'ny fanavaozana ireo fitaovana fampidirana entona any ambanin'ny tany sy ny fotodrafitrasa famokarana izay atao izay mitaky fepetra ny isy ny fambiazan'ny fampiasam-bola sy ny fandrafetana lavitrezaka ny fitrandrahana hoy ny fanamafisana tato vaovao ny andro miaratina sarysindratsariny Mathieu Prince atrany taory ny fiovovana teo amin'ny tsena iraisam-pirenena sy ny fiatraika mivantana tamin'ny valana retina Covid-19 ka nampitondra faisana n'indostria ny solitany sy ny entona fandrehatra amin'ny rantany ka nampidina be ny vidiny nilaza ny orinasa Madagasikara Oil androany fa hiverina amokatra solitany mavesatra itsimororo. There are several factors behind it. The volatility of our situation here. PDB ny antony nahatonga ny fahatarana misy fitambarana zavatra be dia be nahatonga ny fahatarana teo aloha lehibe indrindra dia ny vidin'ny solitany izay iva dia iva tao anatin'ny taona maro izay nahatonga ny fitrandrahana
tsy azona atao satria mamono antoka. Teo koa izay fantatsika tsara ny valanaretina Covid izay naharitra taona maro tambatambatra izay rehetrarehetra izay dia nahatonga ny fahatarana izay niresantsika. So then the cumulative of their problems makes our production delayed until today. Ataovy ndohan-draharaha amin'izao dingana voalohany izao ny famerenana mokatra ireo voa fitrandrana 520 izay amokatra 300 barila isan'andro. Viana atao anatin'ny roa taona kosa ny fanampina ny forage vaovao 510 afaka mokatra 3,000 barila isan'andro ampiny fanavaozan'ireo fitaovana fampidirana entona ny ambany tany sy ny fotodrafitrasa famokarana. So let me start with the restart of our existing wells. Amin'izao fiatombohan'ny famerenana ny famokarana izao dia ireo vovo fitrandrahana poizany izay efa misy no ampiasaina avy hatrany 520 nisan'izy ireo ary verina fa hatratra 300 baril no vokatra amin'izao fiatombohana izao. Ao anatin'ny roa taona manaraka dia hiakatra hatrany amin'ny 50 nisan'ireo vovo fitrandrahana ireo ary verina fa hatratra 3,000 baril isan'andro ny famokarana solitany mavesatra any Tsimororo. And the production will be increased to 3,000 barrels per day. Tombontsoa no evezina fa ho azo amin'ny fiverenana ny fitrandrana ao Tsimororo. Fiverenana izay namafiorina ny fahaleovantena amin'ny lafiny angovo eto amin'ny firenena amin'ny alalan'ny famatsiana ny tsena anatiny amin'ny solitany mavesatra vokatra eto an-toerana amin'ny vidiny mora indrindra ny ampianana ny fiankinan-doha amin'ny fanafarana solitany mavesatra avy any ivelany ka ampiroborobo ny toe-karena malagasy. Azo tombo manokana amin'izany ny orinasa Jirama ho ny fanamafisana. And we know that there are industries. Mazava ho azy ny Jirama izay ankehitriny manafatra solitany mavesatra any ivelany. Ny fiverenana izao famokarana izao dia afaka hitondra vahaolana amin'izany koa satria fantatsika fa eo amin'ny 4,000 baril isan'andro ny filan'ny Jirama ary raha resaka ny fanaovantsika teo dia eritreretina vinavinaina fa ao anatin'ny roa taona dia tsy ho lavitra intsony Madagasikara olona amin'ny fafana famatsiana feno any Jirama. For product for their power plant. No mafisin'izy ireo anefa fa mitaka fepetra maromaro ny fahombiazan'ny fitrandrahana. Isan'izany famarina toerany contrat de partage de production, ny fampiarana ny andininy fa 550 amin'ny code pétrolier ary ny fanamboarana ny lalam-pirenena imbis na ny RNimbis izay hitaterana vokatra avy any Tsimororo. Miandry ny fankatoavana avy amin'ny Omnis sy ny fanarahana rehetra momba ny famerenana ny fitrandrahana kosa no anehoana amin'ny rehetra ny totaly mbola ilaina amin'izany ho ny fanamafisana ho fampiarana lalàna. For investment, we are waiting. Ho fanarahana ny lalàna sy ny fepetra izay apetraky ny organe régulateur dia ny Omnis zany dia mbola tsy afaka miteny ny totalim-bola izay ilaina amin'ny famerenana ny famokarana solitany mavesatra ity aloha ny orinasa dia ny voafantatra kosa nefa ny avy amin'ny Omnis zany. Mahazo ny fankatoavana avy amin'ny Omnis sy ny fifanarahana rehetra ilaina dia ho zaraina aminareo avy hatrany zany. Confirmation and approval from Omnis. Manamafy ny fahavonona ny ara-asa amin'ny fanjakana malagasy ny orinasa Madagasikara olona amin'ny alalan'ny Omnis sy ny ministera ny fitrandrana Rena Gibontany ho ny fanamafisana ahafana mamokatra solitany mavesatra amin'ny fomba maro toerana sy maharitra ampiroboroboana ny toe-karena malagasy. Vavaony politika kosa indray endrim-pitondrana amin'ny lafiny diplomasia heverina ho mety amin'ny Madagasikara ny fitodiana any amin'ireo firenena tantsinanana hoy ny filohan'ny antoko Réveil Patriotique de Madagascar Uni na ny RPMU nampafantarina androany teny Ivato. Tsy midika ho fialana amin'ny la Frantsa nefa izany rahany fanazavana noho ny fisina famatorana teo amin'ny ara-tantara ho an'ny rotonta izay efa ela rahany fanamafisana. Androany moa nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny fijoroany ity antoko politika ity izay milaza fa vonina ny atrika fifidianana rehetra ho avy eto Madagasikara. Sary Sindatsarny Tahiriny. Zava-dehibe ny fanaovana laharam-pahamehana ny fampiroboroboana ny fahasalamana amin'ny alalan'ny fanorenana sy fampitaovana toeram-pitsaboana misandrahaka manerana ny nosy. Eo ihany koa ny famerenana ny raharam-pirenena amin'ny alalan'ny fanomezan-danja ny kolotsaina izay lovana velany razambe. Ny fiarovana ny valan-javaboary atao anatiny, fiadina amin'ny fandripahana ny ala sy ny fanondranana tsy ara-dalàna. Isan'ireo foto-kevina novoiziny teo anivony antoko fifoazany ty tandrazana tafaray ireo androany tetsy Ivato. Ankoatr'ireo, ny fanovana tanteraka ny fijery sy ny fomba fiasan'ny diplomasia malagasy
hitodika amin'ny vazantany efatra izay manandratra avo ny fiandrianam-pirenena ho azy ireo dia ny fitodiana any amin'ny tantsinanana no vaolana ho an'i Madagasikara. Le izy samy hafa mahitsy ny hoe raha ohatra ka hoe mitodika ny tsy hoe Rosiana fotsiny aloha zany fa ao anatin'ny hoe BRICS zany le vondrona BRICS no iarahana miasa dia tsy midika akory zany hoe ho baikon'ny Rosiana fa mazava ny fiara-miasa amin'ireo firenen'ireo ary efa fantatray dia ny partenariat gagnant-gagnant zany hoe misy fiara-miasa ara-dalàna tsy misy hoe mangalatra makatombony be zany toy ny efa niainantsika tamin'ireo firenena tandrefana zay niarahantsika io zany hoe tonga de mazava hoe frantsay hoe zay tena hoe nanao mpimamba ny firenena zay tsy matavoaka antsika amin'izao hatramin'izao fotoana izao. Efa mifamatotra eo amin'ny tantara i Madagasikara sy la Frantsa noho izany tsy midika ho fialana aminy ny fiaraha-miasa izay atao amin'ny firenena tantsinanana raha ny fanazavana. Anjaran'ny malagasy kosa no miady ny tombotsoan'ny fireneny eo amin'ny fiaraha-miasa amin'izy ireo. Tsy hoe miala amin'ny frantsay tsika ny tantara zay nisy teto amin'ny firenena hatramin'izay dia lava be ary misy rom-pihavanana ary misy ny hoe vahoaka malagasy zay monina any Frantsa tsy zay tsy hoe iala amin'ny frantsay tsy zay akory fa kosa tsika metraka mahitsy hoe manomboka izao raha izay zany no fomba fijerinay dia tokony fiaraha-miasa tsy mitanila fa fiaraha-miasa zay azon'ny tombotsoa ny andaniny sy ny akilany zay le izy zay satria mety mieritreritra hoe iala amin'ny frantsay non tsy zay aloha le izy mbola misy zany ny hoe fiarahantsika amin'ny frantsay fa mila fotsiny tsika mieritreritra hoe mahasoa atsika ve azotsika tombony ve ny tena fiaraha-miasa amin'ny frantsay io manko zany ohatrany mampatahotra ny rehetreritra hoe raha miala amina nge tsika ka very zay nge tsy mahazo visa zay nge tsy mahazo nationalité non iny zany safidiny tsirairay iny fa ny anay fotsiny hoe ampahana mampandroso amin'ny Madagasikara dia ny vondrona mitodika amin'ny vondrona any Tsinanana zay zany no maharisy lahatra ny RPME. Ity antoko vaovao ity dia nanizingizina mazava fa ireo firenena tantsinanana toa ny Rosia no mendrika iaraha-miasa. Nilaza ny antoko fa efa nivoaka iny ny daty anatanterana ny fifidianana ho filoham-pirenena eto Madagasikara amin'ny taona 2024 noho izany tahaka ny antoko politika rehetra dia mivonina amin'izay ihany koa izy ireo. Mbola eo amin'izay vaovao ny politika izay hatrany toerena iroso fotsiny ny fiainam-pirenena sy ny raharam-pirenena amin'izao fotoana ao anatin'ny faniliana ny tena evi-bahoaka hoy ny mpamakafaka politika no sady mpanao gazety Père Prosper Ratovo Mananarivo. Maika ny fampiresahana eo an-databatra boribory amin'izao fotoana izao izay tsy tokony hodivirana raha tena vonina ny anova sy iova ary amahany olana fototra ny rehetra ho hatrany ny fanazavany. Tato baovao eo amin'ny Eliratsarily Tahiriny Aina Atrany. Mbola manjavozavo ny lalakizoran'ny firenena koa tsy mahagaga raha misambadidaka ny samy malagasy. Ny teny nataony Sadeka milaza ho tsy mahavaky sy ny laza fa tatitra ho an'ny vahoaka malagasy no natolotra azy ireo dia midika zavatra goavana izany hoy Père Prosper Ratovo Mananarivo. Fantaniana goavana no tokony hipetraka amin'ny malagasy amin'izao hoe tena vonina ny amahany olana misy ve ny malagasy rehetra hoy ny nambarany. Atao tereko masaka toy ny voalobojaza ny fitondrana ny fiainam-pirenena raha ny zava-misy hoy ny fanamafisana. Tsy afa-po izy zany dia tonga hiresaka izy. Tsika nefa ny hevitra fa tsy anaraka n'ilay feuille de route araka ny filaza sy ny takin-jareo fa anao tatitra amin'izareo. Rehefa mamaky ianao zany ka mijery an'ilay fizotran'ilay plan an'ilay izy tsotro ohatran'izao dia indraindray alaim-panahy zany rehefa mamaky ny dossier sasany amin'ilay izy dia hoe ny totalitarisme manao fomba fiasa ohatran'io. Zany hoe terena hiditra ao anaty tonelina ianao dia tsy maintsy mivoaka ary ambadika ary rehefa avy eo ka zay no manahirana amin'ilay inona ny andravonana an'ilay izy zay nahatonga nametraka fanontaniana hoe tsika ve vonona ifanaraka fa hamahany olana eto amin'ny firenena ary tsika ve vonona ametraka ny fototra imbonana ho fanarenana n'ilay firenena. Rafitra moa no lazaintsika fa le fototra hanorenana azy mihitsy ny mila atao mazava mba hahafahantsika hoe tsy miverina intsony amin'ilay olana. Raha ohatra tsika hoe tsy mitovy amin'ny olana taloha ilay izy zany hoe tsy mitaky réconciliation fa ny malagasy rehetra ve mitovy saina afaka miavana afaka maneho fa pirahalahy rehetra ary miaraka mijery ny tombontsoa-imbonana amin'ilay firenena tokana. Tsy misy afa-tsy ny fampiresahana ihany no vahaolana ho an'ny firenentsika
tsy vita ny resaka fanoana ny firenena goavana fotsiny ny fiainam-pirenena indrindra fa izao kiondalana lalovany Madagasikara izao hoy ny fanamafisana. Ataoko hoe mila apetraka mazava zay hoe zao ny takiany vahoaka de zao ny andrasana amin'ilay mpitondra manatanteraka n'le concertation de tsy mila hoe andeha anao fifanarahana etseroa ohatra ny zavatra monsieur mandeha makany Russie makaripa olantsika tanatiny ty de mila mangarahara le fitantanana an'izay satria amin'izao lasa manjavozavo zany le hoe avesintsika ka hoaiza de lasa ohatra ny hoe zavatra efa voavolavola sy voatsakotsako maroso ho an'le vahoaka de zay le nataoko hoe ohatra ny terena hiditra ao anaty tonelina ihany tsika de tsy maintsy mivoaka ary amin'le fifidianana zay andrasany sadaiky angamba raha ohatra zay ny atao hoe fiverenana amin'le constitutionnalité. Ekena fa ny irosoana sy iverenana ao anatin'ny fitorana ara-dalàna sy voafidim-bahoaka ny tanjony. Nisy fitakiana nefa natao teto ka raha mbola tsy mivay io olana fototra io dia mbola isy foana ny krizy. Izany no mahazava-dehibe ny fampiresana ho an'ny samy malagasy hoy ny fanazavana. Fa zava-dehibe sy goavana ho an'ny firenena ny fanatanterana ny fikonan-doam-pirenena ka tsy tokony isy resaka ho tsy fahampiam-bola arak'izany ka ilazana fa sakana amin'ny fanatanterana azy hoy ny solombavam-bahoaka teo aloha Joasy Eleonor. Nambarany fa mila ny hevitry malagasy rehetra hatrany fotony ny famerenana sy ny fanarenana ifotony ny firenena sy ny hoavy ny Madagasikara. Rindra tsara ny tahiry ny aina hatrany. Ny tanisa mangarahara isy ny fitoniana fa metrahana mialony loha hevitra odinina fialana amin'ny hevitr'olombitsy ny solombavam-bahoaka teo aloha Joasy Eleonor. Fanorenana ifotony na refondation no ny fanarahany vahoaka malagasy noho izany mila ny hevitry ny malagasy hatrany fotony izany. Tokony samy homana amin'izany dia nyzao ihany koa ny mpisehatra rehetra sy ny vahoaka malagasy hatrany fotony hoy ny fanamafisana. Afahantsika aloha voalohany indrindra manana fotoana ifampidiniana sy fandresy lahatra fa tsy tokony atao akamehana le fikonan-doam-pirenena ray zay fa roa manarakaraka an'izay tokony samy afaka manatrika daholo ny ankolafy rehetrarehetra samy mitondra ny hevitra hijoroany ary afaka amelabelatra ao anatiny fotoana ilana azy fa tsy ho feperana ka tsy ho tonga ny amin'ny fandresen-dahatra tokony hatongavana. Zay koa lafiny anankiray de manarakaraka an'izay le fomba fifampidiniana koa zany tokony isy fepetra fifanajana sy fifampiainoana fa tsy sanatria hoe samy tonga iziriziry amin'ny heviny de samy isaraka tondra ny azy fa ny melamosina ve sa fomba hoana tsy haiko fa ny fifampiainoana sy ny fifanajana dia mitondra filaminana amin'ny dinika ifanaovana tombotsoa koa tombotsoa iraisana. Fa raha ohatra ka samy manana ny tombotsoany any ambadibadika any dia zay no mampisaraka ka ny tokony apetraka mazava tsara hoe tombotsoa ho an'ny malagasy rehetra. Tsy tokony isy filazana mihitsy hoe tsy misy vola na tsy ampy ny vola anatanterana ny fikonan-doam-pirenena. Raha ny tokony izy aza dia azo atao ny manatanteraka izany amin'ny alalan'ny teknôlôjia. Raha tena laharam-pahamehana sy manandanja ny firosoana amin'ny fampiresana samy malagasy io dia andry no anympanana ny vola rehetra hoy ny fanamafisana. Tokony hazava ny fikarakarana ny fikonan-doha zay ho avy sanatria tsy ho atao hoe tsy fahampim-bola na tsy fahampiny hoety manana amin'ny lafiny isan-karazany no tsy akana ny hevitry ny maro indrindra ny maro anisan'ny malagasy ka hoe tokotokon'olona sanatria no akana hevitra fa ny sasany ho tavelan-jorony tsy azo ekena zay zavatra zay fa naharary antsika malagasy loatra zavatra nanjoantsika teo aloha ary fotoana izao ahafahantsika mitondra ny fanatsarana arak'izay azo atao mba hitondra fanovana maharitra eto amin'ny firenena ny ezaka iarahana manao. Raha samy mandray anjara ka afaka mitondra ny heviny ny malagasy dia iva ny olana mila samy joro nefa ny rehetra mba tsy hivadika ny fanekem-bahoaka sy ny tapaky ny be sy ny maro ho iatrany ity solombavam-bahoaka teo aloha ity. Izany no mazava-dehibe ny fampafantarana mialony ny loha-hevitra tokony horesahany mandritra io fikonan-doha io raha ny fanazavany hatrany.
Vao makasika ny fahasalamana kosa indray natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany tao amin'ny hôpitaly miaramila Tsainsoa Soavinandrina ny andiany voalohany amin'ny fanaovana vaksiny adina amin'ny aretina mpox eto Madagasikara. Telo alina fatra no natomboka ka olona 5 alina sy 2 hetsy no isitraka izany. Nisy avy hatrany ny fanaovana vaksiny maimaim-poana izay natomboka tamin'ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ireo niatrika izany teny antoerana androany. Nandritra ity fotoana ity no nilazany Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta fa voafehy ny valanaretina nendran-drazako na nisy aza ny famoizana ain'olona iray. Lahara-pahamehana amin'ny fahazahoana ireo vaksiny ireo ny olona rehetra akaiky sy ny fampitakosina tamin'ny marary. Tato-baovao ny Ando Miaratina Sarsindratsary ny mbola avatsara. Nanome antoka ny Prime Ministre fa voafehy ny valanaretina nendran-drajako na nisy aza ny famoizana ain'olona iray. No amafisiny io nandritra ny fanomboana tamin'ny fomba ofisialy ny andiany voalohany amin'ny fanaovana vaksiny iadina amin'ny aretina mpox. Miantso ny rehetra hanaja ny lamina napetraka ho fitsaboana ny aretina ny tenany izay mety hiteraka takaitra goavana. Arivo mahery ny olona nahina isy azy. Efa jato mahery kely no tena nifandray tamin'ilay izy. Ary amin'ny ampahany io maromaro no nampidirina centre spécialisé na hospitalisé. Fa mila amin'izay milina zay zany dia le zaza nodimandry tato zany iny ihany zany ny olona matin'ilay mpox ary tsy nisy matin'ilay mpox direct ny olona fa izy iny le mila itsika malagasy manaja ndrindra sy lamina petraka satria efa misy centre spécialisé manao traitement na mpox, misy protocole sy procédure médicale mazava dia mba hiangaviantsika anaja indrindra sy lamina petraka iny fa izay le izy zany hoe raha ny tokony ho izy zany le zaza tokony traitena atao amin'le centre spécialisé. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny hôpitaly miaramila Soavinandrina ny fatra voalohany 3 alina isa ho an'ny vaksiny miady amin'ny mpox na ny nendran-drajako. Vaksiny izay afaka sitrahan'olona 3 alina sy 2 hetsy. Laharam-pahamehana amin'ny fahazoan'ireo vaksiny mpox ny olona rehetra akaiky sy ny fampikasoka tamin'ny marary isorohana ny fifindran'ny aretina. Izy ity zany miankina amin'ny ina moa ty zany le fijerevana an'le aiza no maromaro ny stade misy an'le mpox ary ny indrindrindra hoe le olona ve rehefa atao mifanadiadiana efa mifandray tamina olo-kafa ka le izy tsy hoe marary ihany no sy tsondromona fa mba tsy hampitatra azy dia le olona nifandray tamindreo zany tsy maintsy tsondromona koa dia amin'izay tsy mamindra intsony dia aiza le tena misy azy miankina amin'ireo le statistika voaray ihany ary mbola mitoy eny ny fametrahana barrage sanitaire mbola misy mitoy le prévention zany hoe ahafahana manaovana test zany dia raha vao test fantatra hoe positif izy dia efa tracena amin'izay izy daholo ny olona sy ny lalana nalehany dia iny no anarahana an'le laharam-pahamehana metrahana an'le vaksiny. Tafiditra ao anatin'izany ny olona rehetra akaiky sy ny fampikasoka tamin'ilay zaza ray matin'ny mpox ny herinandro teo iny ho ny fanamafisana. Ny tena marina tokony tonga dia manomboka andramony zany ny vaksiny dia efa raisina an-tanana ny OMC na organisation mixte de conception région any Tamatave satria any le razana mandeha dia tsy maintsy ho vaksinena daholo le olona manodidina azy mba tsy hampianaka an'le aretina to. Taikady napetraky ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka hanamafisana ny fisorohana sy adina amin'ny aretina mpox ho fiarovana ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy ny fampidirana ny vaksiny. Mahazo manao vaksiny avokoa ny rehetra ankoatra ny zaza sy ny ankizy latsaky ny 12 taona izay tsy maintsy mandalo fizaham-pahasalamana mialoha hoy ny ministra tompon'andraikitra. Ny olona afaka atao vaksiny hatreto aloha ny zaza raha vao zaza latsaky ny 12 taona mila jerena ny fahasalamany
dia ny olon-dehibe aloha zany afaka atao daholo a. Nisy avy hatrany ny fanaovana vaksiny mahaimaim-pona izay natomboka tamin'ireo mpiasa ny fahasalamana sy ireo nanatrika izany teny an-toerana androany. Mariana fa mahaimaim-pona ny fanaovana vaksiny ary an-tsitrapo hoy ny fanamafisana. Atao raharam-pameana ireo faritra tena lasibra toa ny boeny majanga voalohany ary anala. Lafim-baovao afa tanteraka kosa mirongatra ary mahazovana ny fitrandrahana antsokosoko ny harem-pirenena eto Madagasikara. Tokony hojerena manokana ny lafin'ny lalàna manasazy iry tomponatoka mba tsy hisy ny fijerena tavan'olona hoy ny filohan'ny EGERP tamin'ity androany ity. Tsy hisy fanavaozana azo antenaina raha tsy masay manova ny fomba teo aloha ny mpitondra hoy ny fanamafisana teo amin'ny fandraisam-peo ny Andro Miaratina sary sindratsary ny mbola avatsary. Mitana lirarana voalohany amin'ireo arena voajanahary misy manao alatra antsokosoko eto Madagasikara ny sokatra. Manaraka azy ny azo sarobidy sy ny varika. Raha ny taremarika, mananika ny 730 ireo sokatra sarona nisy ny kasanondrana ny taona 420 520 ary misy 80 ireo varika nisy ny kasananondrana antsokosoko raha ny tatitry ny ministera ny tontolo iainana. Misy ny lalàna eto Madagasikara ho ny mpisetra ny tontolo iainana ka ny tsy fampiarana izany sy ny fieverana fa afaka manao izay tiany atao no fototra voalohany mampirongatra io fihetsika mamoetra io. Manampitrotraka izany tsy fampiny ny fanabeazana. Trangy izay mampiseho fa faible na marefo ny mpitondra fanjakana rehefa ny lalàna no tsy miatraraka ny tokony ho izy. Sahan'le olona zany mbola manao tsy fanao eto Madagasikara. Lalàna nefa eto mirehidrehitra be mihitsy. Azo foana io iaho, azo foana io a. Io ny fomba fitaizana, tsika ny tanjona tsy hoe ny ampiditra olona ny amponja, fa kosa lalàna firenena tsy manana tanteraka ny lalàna zany ny firenena tsisy asiny. Noho izany zany ny lalàna velona eto amin'ny firenena tsy maintsy ampiarina fa manjary le fanjakana ny tsy tolo-teny intsony. Raha izay ny fanabeazana sy ny fitaizana ny olona amin'ny ambaratonga rehetra satria ny olona tratran'io ne ka olona misy olona ao anatin'ny miaraka amin'ny fitondram-panjakana zany hoe mieritreritra zany reny olona reny fa misy mpiaro hoe zany raha le tena misy ny hoe ny tsy fametrahana lalàna entitra dia mametraka va faible ny fanjakana. Manamarika ity tompon'andraikitra ity fa azo atao tsara ny manafony izany alatra maizina izany saingy mitaky finiavana avy amin'ny mpitondra fanjakana sy ny rehetra. Tokony hitovy avokoa ny olom-pirenena manoloana ny lalàna sy ny sazy raha ny heviny. Tsy azo atao fisehosehoana fotsiny ny fahatratrarana tranga iray fa tena mila fandraisana fepetra entitra tsy ahafahan'ny hafa mamerina. Fa na eo anila mpanina na tsy eo anila mpanina na olo-kafa tompona andraikim-panjakana lalàna tompoko tsy tokony sangisangina. Tratra mivoaka ny volamena, mivoaka ny sokatra, mivoaka ny bois de rose, mivoaka ty voaka tonto ty le Madagasikara zany tena sistan'le Madagasikara zany tena pasoary. Tena pasoary manao zay tiany ataony le olona rehetra ary raha mety misy ny tena zay tratra ao Madagasikara aza matahotra fa tsy maintsy tavavoaka foana nareo. Efa fantatra ny hoe ianona mpanao recherche teo vola 4 miliara tsy fantatra ny fahamarinana reny. Fa reny resaka reny zany tsy tokony andeha fa mahatonga ny olona hoe ay zany efa manambola eto Madagasikara na any ampontsary mangalatra izy dia avy izy mivoaka dia le volony tapo zany rangaha. Tsy hitako zay teny ilazana ato fa tapo zany raha ohatra ka tia azo asiny amin'ny vahoaka ka raha ohatra ka tia hitoteny amin'ny vahoaka ary raha tia hanao fanavozana marina ho tsapa-hitanana satria za zany mbola miandry foana mpitondra fanjakana hoe raha ny zavatra teo aloha ihany namody miovaova tsy fanavozana zany fa azo atao manova fa dia volonté mpitondra fanjakana moa io ka dia ho hita io tsika mahita anazy fa dia verina moa tsika amin'ity trafiky ty tonga bakivaky io sady marary mamenatra mba farano re tompoko. Tion-dalana iray ny fanatanterana ny fokonan-doha momba ny tontolo iainana ametrana laminasa mazava sy matotra ho ny fanamafisana. Vonona ifalimetanana ny mpikaroka sy ny manampaizana malagasy mba tsy ho enatra sy endrika ratsy no hitsarana sy ijeren'izao tontolo izao any Madagasikara ka hanapotika ny fizahantany. Fa raha izao tsika tsy mametraka lamina dia vita etsika. Za zany mieritreritra fa tena ndray anjara mavantana zay ndray anjara mavitrika eo anatin'ity na io ny lalàna na io ny fampiaran-dalàna na io lafa fiarovana mba tena amoaka chiffre zany ary Madagasikara ho modely. Misy moa teny hoe mijery atsika zao tontolo zao po olona 30 millions tsy mijery atsika zao tontolo zao raha mbola nianatra gidro mety mijery atsika amin'ny lafiny ratsy izy fa aoka hijery amin'ny Madagasikara amin'ny lafiny io Madagasikara modely ary zay vonona ka mino somana tena vao teo moa zany ny fanjakana na mpitombo le faritra rovana ao 220 zay tonga any amin'ny 17% izy teo ny territoire Madagasikara izy mba tsy antsoratra na antsary fotsiny ihany fa mba hisy vokatra mivantana
amin'ny vily tena amponiny ireo maro ireo vina hoentina hodinina mandritra ny fokonan-doha momba ny tontolo iainana izay nosokafana teny Ivato Omaly. Atsisika nentiny ministra tompon'andraikitra ny tokony hanampiny ireo mpiasa hanamafiny asa fisorohana ireo fitrandrahana rem-pirenena. Eo ihany koa ny fijerena sy anavaozana ireo lalàna heverina fa efa lany daty mikasika ny fiarovana ny tontolo iainana atao ny fitantanana ny arina fandrehitra. Vaovao avy an'ny Tomasina kosa indray mitoy ny etsika fanampiana sy fanarenana any Tomasina taoriny ny rivodoza Gezani ka ny BNGRC mivantana no manatanteraka ny fizarana ireo fanampiana. Nomena tombony manokana ny olona manana fahasembanana ka olona 436 no sitraka fanampiana sy fitaovana ilaina amin'ny fiainana andavanandro atao anatiny iray andro. Anisanazy izany ny SOS Village Mangarano 250 foyer Victor Somanarivo Betainomby 470 ary ny sekoly mampiady Antsinanana Sema Ampilalova 240. Eo amin'ny fanadiovana ny tanàna kosa dia afako mahery ny 2,000 metatra toratelo no esorina isanandro vokatry ny azo tapaka sy ny loto navelan'ny rivodoza. Departementa efatra no miara-miasa amin'izany ka tao anatin'izany tao anatin'ny 120 andro dia efa 50 metatra toratelo 5 metatra toratelo ny fakovoaly indrindra atao Ambohijafy, Anjoma ary Ankiriry. Mitoy ihany koa ny fanampiana amin'ny lafiny sakafo ka fianakaviana 900 amin'ny tokantrano 150 ao amin'ny fokotany maro no efa nahazo vary 2 sy 7 sy 7 sy kilao. Eo koa ny fanampian'ireo mpiaramimbonantoka na ny comité musulmane izay manome sakafo ho an'ny olona 3,000 isanandro. World Central Kitchen namahana olona 4,000 sy 1 ary ny Pazam na ny fandaranasa ny firenena mikambana isanana ny sakafo izay nzara sandwich 3,000 sy 1 sy biscuit misy vitamine ray faingo 420 tonnes. Mitoy hatrany ny fiarahamentana mba anarenana aingana ny tanàna sy anatsarana ny fiainan'ny mponina ao Tomasina. Mbola ao Tomasina izay ihany 9,5 tonna ny fanampiana kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro natolotry ny orinasa mpitrandraka nikel sy cobalt Ambatovy natolotra ny BNGRC tao an-toerana mba ho fanampiana ireo mponina tena voamafy taoriny ny fandalovan'ny rivodoza ao Tomasina. Fandraisana anjaran'ny orinasa amin'ny ezaka fanarenana izao etsika izao ka ho tsinjarain'ny BNGRC amin'ireo vondrom-piarahamonina marefo ao an-toerana. Ahitana vary 520 tonna, tsaramaso 520 tonna, siramamy 7,5 tonna, menaka fahandro 500 sy 7,000 litatra ary savony 5,5 tonna. Ny fanampiana izay mamaly ny filana vonjomaika ho an'ireo fianakaviana tena marefo izany fanampiana izany. Resy lahatra izay fa ezaka iombonana ny fanarenana hoy ny tompon'andraikitra ao Ambatoby. Efa nitontosaina ny fanadiovana tanàna faobe ihany koa efa nanatontosan'ny fanadiovana tanàna faobe ihany koa ny Ambatoby nandritra ny 10 andro ka nahafana namerina aingana ny famezivezena sy nanatsara ny fepetra ara-pahasalamana tamin'ny faritra maro. Teo koa ny fanomezana groupe électrogène ho an'ny sampandraraha misanany zaza ao amin'ny CHI Analakninina, ny fanamboarana ny motopompe ny BNGRC ary ny fanesorana ny grille nanakana ny fifamoivoizana teo amin'ny pont fotsy. Vaovao avy an'ny Nosy Elville kosa na dia somary lafo aza ny vidim-piainana ao Nosy Elville dia efa zatra miaina amin'izany ny ankamaroan'ny mponina ary afaka miaina am-pilaminana izy ireo raha toka miverina amin'ny laona ny fizahantany izay fototry ny fidiram-bolan'ny mponina ao an-toerana. Na izany aza mitako fiarahamentany rehetra ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka sy ny fampandrosoana maharitra ka anaovana antso amin'ny fitondrana ny ijerena akaiky ireo olana mianjady amin'ny mponiny Nosy amin'izao fotoana izao. Tady vaovao ny Narcisse Karazavy, sary sy ndatsary ny Mathieu Princy.
nahazo vahana tato ato ny tsy fandrim-palema manao nosy Belleville ka mampanahy ireo mpisehatra amin'ny fampandrosoana sy ny fizahantany zany araka ny fanazavana nomen'ny filohan'ny fikambanana ho an'ny fanavaozana ampandrosoan'ny nosy be ndresy Randrianjato Velonjara dia misy fiantraikany mivantana amin'ny sehatra ny fizahantany ny tsy fandrim-pahalemana efa nisan'ny lahara-pamehana amin'ny politika mpanjakana nefa ny fanavaozana sy ny fampiroboroboana ny fizahantany ka ilaina ny fitoniana sy ny filaminana mba ahafahany ity sehatra ity mitondra ny anjara biriky ara-toekarena malona izany dia misy ny antsoavo atao amin'ireo tompon'andraikitra mba hijery akaiky ny zava-misy sy andray fepetra maika hoy ny fanazavana makasiky ny filaminana koa ny tsy fandriam-pahalemana igny somary sarosarotra hely tatotato mety hoenina roa angamba misy andiany zola mitambasy manafiky mitampiadiana dia ndray maty misy tokantrano roa telo iregny zegny raha tsy dia nisy tanosy be hatramin'izay fa tatotatony tato nahazo vagna zegny ary io nisany tianay anaheragna ny saignin'ny tompon'andraikitra amin'ny fandriam-pahalemana mba tena agnano vaindohan-draharaha io filaminam-bahoaka io fa tsy misy fampandrosoana vagno no raha toa ka tsy milamigny ny tanàna tanjon'ny fitondram-panjakana malagasy indrindra le tariny président Mikael zao agnatsara ny sehatra tourisme fa tsy misy tourisme tavela amintsika Madagasikara zegny raha ohatra ka tsy fandriam-pahalemana no mahazo vahana nambarany fahazo tanterahana tsara eto nosy Belleville ny fandaharana asa ny filoha amin'ny pirenena mikasika ny fanavaozana saingy mila fanatsarana ny tontolon'ny fizahantany anisan'ny olana mbola mila vahana ihany koa ny fisian'ireo tambazotra mpambotry firenena izay mbola manjakazaka ao nosy be fa indrindra ny olany tany izay miteraka disadisy eo amin'ny samponina maro ny fitarainana momba ny fimpidona sy ny ady tany eto an-toerana ka mitaky fanadiadiana sy fandraisana andraikitra avy amin'ny manam-pahefana raha tsy voavaha ara-potoana ireo olana ireo dia mety hitarika etsy-bahoaka ho ihany ny fanamariana fa mila fanatsarana io secteur tourisme io amin'ny sehatra fanatsarana io zany idirako hely tokony fandriam-pahalemana no tsindriantsika mafy zao zany mbola misy nosy Belleville iregny forongony le mpambotry firenena regny ary regny zany mbola tsy rava réseau-ndreo ary réseau-ndreo io koa tsy rava mety hiteraka trouble social misy impact amina tourisme zany zegny zavatra zegny ka tokony jerena akaiky resaka hely momba-tany atsika anisany malaza koa resaka kiravarava-tany zany anosy be ataondreo mpanambola le mpanambola mihitsy no manao erisetra amin'ny vahoaka madiniky mandrava ny fananany vahoaka madiniky dia le vahoaka amin'izay zany no mitaraigny tamin'ny fitondrana taloha teo baka tsisy tany hitaraigny na vahoaka amin'ilay problème mahazo azy satria efa fefendry zalahy zany le tany jiaby zao tokony andehanana nambarany fa ilaina ny fandraisana andraikitra ny rehetra amin'ny famahana ireo olana mianjady amin'ny fiarahamonina manentana ny vahoaka araka izany ny fikambanana FFHN mba hanantona ireo tompon'andraikitra sy hanantona mivantana ny fikambanana rehefa misy olana sedraina tanjona ny anohana ny commune sy ny fiarahamonina amin'ny fiatrehana ireo olana sarobahana atrehan'ny ponina tontolon'ny fampianarana ao anatin'ny hetsika fanavaozana ataon'ny tranomboky université Ankatso ny famerenana sy fametrahana site internet ahafahan'ny mpianatra manao fikarohana siantifika efa miamitodika amin'ny fikarohana antserasera raha teo ny mpianatra amin'izao fotoana ka natao anamorana sy anitarana ny fahafahana miditra amin'ny loharan'ny-pahalalana izany ary tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fadimambenimpolo taona ny tranomboky sy ny fitehirizan-kevitra ao amin'ny anjery manontolo tato vaovao ny Narcisse Karazafy sarotsindatsariny Mathieu Prince zava-dehibe ny fananana tahirikevitra ao anivon'ny tranombokin'ny université Ankatso anampin'ny mpianatra amin'ny fikarohana endrika fanatsarana ao anatin'ny fankalazana ny fahadimambenimpolo taona ny tranomboky sy ny fitehirizan-kevitra ety amin'ny université Ankatso ny ampiroborobo sy ampiditra bebe kokoa ny tranomboky ao anatin'ny tontolo nomerika tokony ara-dalana ny famakiam-boky sy ny fampiasana ny ilotsaina artifisialy ary ny internet isan'ny fanokafana tranokala voatokana ho an'ny mpianatra ahafahany manao fikarohana fa isy ihany koa ny fanokafana tranokala ho an'ny be sy ny maro ahafahany olona rehetra manao fikarohana sy manangona loharano any manana ny asa soratra sy boky indrindra ireo mikasanomana asa fikarohana azahoana diplôma zava-dehibe ny fananantsika an'ireo archive ireo ary entina ihany koa anabeazana ny mpianatra anatin'ny famakiam-boky manampy azy amin'ny fikarohana
izany hoe nytanjo anatin'izay dia ny fivelarana sy fifandrosoany ny fampianarana sy ny fikarohana ary fandraisan-jara mavetika amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ie, ny fanatsarana izay isaorana an'ireo mpiara-miombonatoka marobe anisan'izany ny OMS, ny AS, ny SIRAD, ny maro tsy tambo isaina izay isaorana etony. Mihazakazaka ny teknôlôjia, tsy tokony hambakan'izay ny biblioteka, ny archive universitaire ety amin'ny anjerimanontolo. Ny fanatsarana zany mazava loatra fa manaraka sy mihazakazaka manaraka izay fivoaran'ny teknôlôjia izay. No mafisiny fa ilaina ny fikarohana ny sehatra nomerika izay tsy natao fotsiny anaovana tika mitovy na fakatahaka, tokony ampiroborobo ny famoronana sy ny fikarohana manokana izany. Akoatra izay, nanamafy ny filohan'ny Université an'Antananarivo fa azo ampiasaina ho fitaovana manampy ny mpianatra ny ilotsaina artifisialy fa tsy tokony ampirisika akamona na ny olo-tanteraka ny ezaka sy ny fandaliana ny mpianatra. Ka ny nambarako tao anatin'ny lanonana teo anatin'ny fanabeazana sy ny fampianarantsika andraikitra iombonana ilay izy ary anisan'ny andraikitra raisiny ety amin'ny université ny fanabeazana ny fampalalana ary ny fitaritana ny sain'ny mpianatra sy ny mpiarika hoe atao ity hoenty miasa ny intelligence artificielle fa tsy natao mihitsy isolo an'ilay saina ty karokaroka. Fanabeazana sy fampalalana no entin'ny fehezana azy. Amin'ny alalan'izao fanavaozana izao mikendry ny anamafy ny anjara toerana amin'ny fanohanana ny fikarohana sy ny fizarana fahalalana ho an'ny mpianatra sy ny fiarahamonina manontolo ny tranomboky ny Université Agatso. Famalona ny filazana izay mandeha amin'izao fotoana fa hoesorona avokoa ireo mpianatra mipetraka amin'ny cité universitaire dia nitondra fanazavana ny teo anivon'ny Croix tamin'ity androany ity. Nambarany fa tsy marina io vaovao miely io fa fampitombona ny fahafahana mandray ireo tena mpianatra voasoratra anarana eny amin'ny université no atao. Tato vaovao makasika izay eo amin'ny rindra-tsara ny Tahiriny aina. Izy ny fiara-miasa eo amin'ny Université an'Antananarivo mba ahafahana mamantatra ny tena mpianatra voasoratra anarana ka mipetraka eny amin'ny cité universitaire ireo. Amafisina hoy ny teo anivon'ny Croix fa fampitombona ny fahafahana mandray mpianatra amin'ireo cité ireo no tanjona amin'izany. Diso arak'izany ny filazana fa hoesorona avokoa ireo mpianatra mipetraka amin'ireo cité fa fanadiovana no atao raha ny fanamafisana. Iarahantsika malala fa efa tapitra tanteraka ny fanaovana inscription sy réinscription amin'ny Université an'Antananarivo ka aorianan'izay dia irosona eto anivon'ny Croix amin'ny fandraisana ny fangatahana demande de logement na famerenana fangatahana renouvellement de demande na logement eny amin'ny cité universitaire. Ny masitsivana amin'izany dia tsy miova fa nefa fanao hatramin'izay ihany ka izay indrindra no nahatonga n'ilay fanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny Université an'Antananarivo. Izany hoe masitsivana ho raisina voalohany ao anatin'ireny fangatahana toeram-ponena amin'ny mpianatra ireny dia ny fisoratana eny amin'ny Université an'Antananarivo ka miainga avy amin'ny angon-drakitra na base de données avy eny amin'ny université no ahafahana manamarina fa tena mpianatra université misoratra eny tokoa ilay olona manao fangatahana. Manarakarak'izay tsara ho marihana fa diso ilay fiheverana hoe isy ny assainissement général izay adikany sasany hoe hoesorina daholo na mpianatra na tsy mpianatra eny amin'ny cité universitaire. Mbola tsy izay aloha ny mason'ny ministère ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ary ny fitondram-panjakana fa mbola ny fanatsarana sy ny fampitombona ny fahafaha mandray, izany hoe capacité d'accueil ny cité universitaire an'Antananarivo. Ny tiana marihana eto izany dia afaka mandrivoan'ny vato na ny ray aman-dreny na ny mpianatra mipetraka eny amin'ny cité universitaire raha toa ka misoratra ara-dalàna eny amin'ny cité universitaire eny amin'ny Université an'Antananarivo ary mafeno ny fepetra rehetra ahafahana misitraka ny toeram-ponenan'ny mpianatra. Ankoatr'izay dia nanamafy ny teo anivon'ny Croix fa hoentitra ny fanaraha-maso amin'ireo mpianatra tokony hisitraka ny cité universitaire. Izany no anamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny Université an'Antananarivo hoy ny fanazavana. Amafisina hoy izy ireo fa izay mpianatra voasoratra anarana eny amin'ny université ihany no tokony hisitraka ny fipetrahana amin'ireo cité ireo. Andrasana ny toyny.
fa velotaraina ireo mpivarotra madinika eny Ankatso voalohany ny rosony teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra mantsy ny fandravana ny tsenan'izy ireo ny talata lasa teo. Raha ny fanazavana dia nisy fakana vola nataony teo anivon'ny Fokontany nahafahan'izy ireo ny varotra sy nanangana ny tsena. Nilaza kosa ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra fa tsy andraikitry ny Fokontany ny manome fahazahoan-dalana anorona sy anangana amina toerana iray. Andao ratsika ny antsiprian'izay eo amin'ny rindratsara ny tahiriny aina. Itsahivon'ireo mpivarotra ny fisian'ny fifanarahana nazahoany nipetraka teo antoerana ary no tany saingy ny vola antapitrisana alohan'izy ireo tany amin'ny Fokontany sy ny fampiresana tamin'ny croix tompon'andraikitry ny université ary ny fanakisana ny andranjiro ny jirama teo akaiky ny tsena. Fa mbola tena etaetanay koa zany satria izay rehetrarehetra tsy tafapetraka teo fa nandoa vola amina tapitrisany aby le président ninana le vola zao tsy mipotretra. Zany hoe namidiny Fokontany taminareo zany? Tompoko. Satria mbola fait partie an'Andriamanitra iny. À peu près ohatriny eo zany varotany an'le izy? 15-20 ohatrohatr'izay. Partiel. Ia. Isaky ny zay tsanganany hitanareo karazany. Ato zao légume, casse point, hôtely, café, mofo ohatr'izany. Tsy hoe fa za mody miady. Misy tonga dia ohatra manao raha matahora dia maka vola dia milamindamina dia hafa indray ny tonga manaka fa tsy efa reo endrika maka vola reo. Tena zany hoe fivelomana io dia raha io mapety satria anao fa lany vola be ny vidy dia atao ihany raha ohatra hoe misy moyen fa tonga moa ny tamin'ny maly dia fa hoe zao ny aina. Dia nefa zay ny entanay simba mbola zao hitanareo mbola velatra kely izay satria ny zanakay tsy mihinan-kanina zay nefa ohatr'izao zanakay zao ny ampianarana tonga hisakafo izy ary zany ny amidina sakafo e tena mampalahelo izy. Nanomboka ho vinareo nefa hoe nozonozona nisy olona teto? Efa taona zay mipetrahana nazahoana hitrena teto dia le SSDQ tamin'ny voalohany teto aloha zany tsy naninona izy fa lama hoe tsy idirana io izy fa Fokontany dia eritaona zay nisolo ny deki tato amin'ny croix dia io deki voasolo vaovao eritaona io indray nanozongozana anay satria nisy lainganorona omen'ny croix toerana teto amin'ny sisiny teto dia tsy naoriny fa io mibareo mbola nisy olona narananisaka anazy niatoko amin'ity baro ety dia avy eo amin'izay tsy naorina teo fa le olona hafa nahazo dia mikoron-tany io amin'izay zay le izy tompoko dia mba mangataka amin'ny monsieur le président fanavaozana zay mba hijeranay atoerana ety fa tena mampimazonay zay mananjanaka kely mianatra zay manofatrano zao ny amidina nefa dia hoaiza zay légume kely io zany hoe ty fil ty mandalo ambonin'le tafo dia le olona zay saika omeny zareo toerana zany no miteny hoe apio hividy an'le poteau anakisahana an'ireo filindreo fa raha ohatra ka tsy anina dia ho alefako any ambony tafonareo any reo dia tsy maninona ho raha ohatra fa zay fa lora fa iraha mividy le izy efa le diki amin'izao moa zany nitao tamin'izany dia rehefa hoe irahana mividy le izy dia mividy an'le chevreau zay anakiroa dia naterina tao amin'ny bureau croix le izy dia zareo tao amin'ny croix no nanakisaka an'le poteau rehefa nakisaka zareo nefa an'le poteau dia tsy nanangana an'le trano izy fa navelany teo le izy dia nisy olona hafa nanao trano teo amin'le izy dia rehefa nitsangana le olona teo amin'le ilany dia tsy haiko ray roa telo volana teo eo tapirian'izay dia nanomboka amin'izay zao vitakizy le volan'olona nalaina ve tompoko aloha nanahoana tsisy restorony intsony zao zay potika zavatr'olona volana anao tamin'io ry tamin'ny fanazavan'izy ireo fa ny croix sy ny commune no nandravan-tsena nilazany teo anivon'ny commune fa efa ela no nampafantarana ireto mpivarotra ireto fa tany tsy azo anorenana io satria tany croix amin'ny herinandro no iroso amin'ny fanamboarana sy ny bendrano mamatsy ireo mpianatra amin'ny toeran'iny commune ka antony nandravana ireto tsena ny orona ireo satria tanàna tany université ho amin'ny croix fa misy foto-drafitrasy iarahan'ny commune sy ny jirama ny croix atao ny toeran'io satria toeran'io zany misy ny réservoir d'eau ny jirama ho an'ny université dia amin'izao fotoana zao moa zany misy fiaraha-miasan'ny projet PAP PAEP dia ametraka groupe électrogène sy amin'ny réservoir d'eau io
zay natantony ny ndresana sy nalalana ny olona efa fantatry olona fa hatramin'ny ela zany ary zay nga mandajerina tsara tsy de misy olana firy teo amin'ny fanalana fa tsy maintsy misy ihany kosa aloha ny hoe ataontsika hoe nanohatra fa tsisy fanohana hoe satria fantany efa tamin'ny université tsy azo anorenana zavatra ary tena misy foto-davitra fahatranganao amin'ny herinandro no de efa tokony hitsangana anomboka ny asa fametrahana an'io groupe électrogène sy réserve ardeux ho an'ny jirama miaraka amin'ny les projets PAEP ny croire ny commune Benatanarivo. Mahakasika ny resabola sy ny fahazahoan-dalana anorina kosa dia nilaza hatrany ny teo anivy ny commune Antananarivo renivohitra fa tsy andraikitry ny fokotandry ny manome fahazahoan-dalana amin'izany raha ny fanazavana. Sarotra be satria raha ny fahefana azahoana lalana manangana trano efa manaiky aloha zany ny tokotany dia mangataka permis dia ny permis aty amin'ny commune dia amin'ny fotony aty no manome lalana fa tsy ny fokotany tsy manana lalana na iso sitraka an'izany. Eo zany mety ananesa mety fandaminana dia tsy mandalo taty amin'ny commune akory fa mety tany ambadika tany na ataontsika raha mandraika teo amin'ny commune ara fokotany fa io zany zavatra tena manahirana satria tsy anjarany any amin'ny fokotany no manome permis na manome autorisation na construction na alinonao fa tsy maintsy aty amin'ny direction an'ny urbanisme eto anivon'ny commune Benatanarivo ihany no manome lalana izay. Andrasana arak'izany ny fivoaram-baovao. Lafim-baovao afa tanteraka kosa teny amin'ny lalambe bypass no nanomboana ny asa fanamboaran-dalana ivelan'ny Antananarivo renivohitra ho an'ny faritra Analamanga. Tanjona ny anatsarana ny firindran'ny fifamoivoizana sy ny fampihenana ny loza mety hitranga eny an-dalana indrindra amin'izao fotoana ny fahavaratra izao. Ireo enjenera sy teknisiana efa manana traikefa manokana eo anivon'ny faritra Analamanga no miandraikitra mivantana ny fanatanterana ny asa rehetra mba ahafahana manara-maso akaiky ny kalitaony akora ampiasaina ny amafy ny asa tanteraina ary ny fahareta ny lalana vita mba isiny ny vokatra maharitra. Tsy hijanona eo bypass ihany fa itoy amin'ireo toerana maro samihafa izay ahitana fahasimbana hitaraina ny olona matetika sy miteraka fitoanana ity fanamboarana ity. Ny fanatanterana ny asa dia iarahana amin'ny fitalevam-paritra misana ny asa vaventy raha ny fanazavana ihany. Vovavy any amin'ny distrikany Nosy-Varika kosa indray tsy mitombona ny fitakiana fanesorana ny ben'ny tanàna sy ireo mpiasa rehetra ao amin'ny commune Ambodirin'ny Safary Nosy-Varika nataony ampahany vahoaka hoy ny solombavam-bahoaka mpisolo toerana Malaiko Ratsy Jocelyn raha nitondra fanazavana mikasika ny raharaha ao amin'ny commune Ambodirin'ny Safary. Niakatra fampanoavana tao amin'ny fitsarana ambaratonga amin'ny voalohany ao mananjary ireo olona 20 notoriny ben'ny tanàna. Raha ny vaovao dia olona roa amin'izy ireo no aray maso ara-pitsarana, ny ambiny kosa nahazo fahafahana. Andao rahantsika ny antsiprian'izay hoetiny Narcisse Karazafy sary sindatsary ny mbola avatsara. 10 amin'ny ponina 4 alina ao anatin'ny commune Ambodirin'ny Safary no nanao fihetsiketsehana ny takan'ny fialan'ny ben'ny tanàna sy ireo mpiasa rehetra ao anatin'ny commune hoy Malaiko Ratsy Jocelyn solombavam-bahoaka mpisolo toerana teo aloha nambarany fa misy amin'ireo ponina no zatra miaina amin'ny kaboraraka ka misalasala na malaina andohetra aka izany no mahatonga ny ben'ny tanàna nambara ho manararao-pahefana rehefa nanatanteraka ny lalàna mikasika ireo olona 20 nahazo fiantsona teo anivon'ny zandarmariam-pirenena tao Mananjary dia nahazavainy fa tsy noho ny hetsika nataon'izy ireo akory no antony fitoriana fa noho ny fandikan-dalàna tamin'ny famatsihana ny biraon'ny commune ny aikin'ny fisian'ny fitondram-pianakaviana ao anatin'ny commune ny tenany saingy nanamafy fa tsy ny ben'ny tanàna amperinasa no nampitiditra ireo olona voatonona ireo fa efa nisy tamin'ny andron'ny ben'ny tanàna ny fandimby teo aloha izany. Iby madame maire sy nampiditr'olona iray aza afa sy adjoint roa zay ihany ny nampidiriny madame maire, premier adjoint deuxième adjoint. Ny madame maire voalany dia narary tagnatin'ny 7 mois hospitalisé tagny Fianarantsoa. Rehefa narary izy dia sy maintsy mijery olona izy n'olona mpisany mba hitondra an'io commune io. Dia nanendry ny zanany izy nataony premier adjoint
teny deuxième adjoint de adjoint maire zay efa zatra administration atram'izay zay zany ny zay ihany nitendreny madame maire fa sisa de tam'izao mbola be ny tanàna sy ny be ny tanàna teo aloha nametraka ny personnel ao anivon'ny commune ka fagna ikena fa misy fianakavena miasa ao fa sy be ny tanàna ankehitriny nampiditra anazy fa be ny tanàna ny fandimby ankilany nanambara ireo vahoaka fa maro anisy izy ireo no mitaky ny fanesorana ny ben'ny tanàna ao an-toerana niakatra fampanoavana atao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany malmo ireo olona 7 notoriana ka nyrota amin'izy ireo dia arahimaso ara-pitsarana ny ambony kosa nahazo fahafahana manao antso amin'ny fitondrana ireo vahoaka mba hijery akaiky ny olana misy ao ambodirian'ny sahafary satria fotoana ny fanavaozana izao ka tsy tokony hanao ny fomba fanao ny fitondrana teo aloha ny fitondrana ankehitriny ho ihany ny fanazavana raha hoe teo misovaraka na takaiky ngamba ny toerana misy onytsy fisarantia dia milaza aminareo mazava tsara zay fa vahoaka andrivony any tonga tatsika nefa dia mbola io no ankamaroany vahoaka izay manotona anay amin'ny fotoana izao fisaorana no atolotray ny zao zareo tamin'ny fisarana amin'ny fampanoavana izay nandray fanapahan-kevitra fa sy misy ny mandat dépôt na misy famonjana fa zay zany dia mahazo mody daholo loha androany ary amin'ny enina ny volana avril ny fisarana eto amin'ny lapan'ny fisarana eto Mananjary ka eto zay dia mitodika amin'ny fisarana fa matoky ny fahendrenareo ao amin'ny fisarana zay hatreto mbola mikatso aloha ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny commune Ambodirian'ny Sahafary atao aorian'ny etsi-pitakina nataon'ny vahoaka tao an-toerana niakatra fampanoavana teo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany atao Mananjary Malmo ny raharaha ary ny 12 aprily ho avy zao kosa niakatra fitsarana ity raharaha ity raha ny fanazavana trano. Fa miamafy ny fifandonana eo amin'ny firenena iraniana sy ny israeliana ary Etats-Unis amin'izao fotoana izao. Sambo miaramila iraniana iray no rindrika taoriny ny fanafiana nataon'ny tafika amerikana atao amin'ny ranomasimbe indiana akaiky ny Sri Lanka ho Mali. Araka ny tatra ofisialy miaramila iraniana 720 namoiny any 230 no voavonjy na dia naratra azy ary 220 no mbola tsy hita popoka. Tato-baovao makasika izany. Mitohy sady miamafy hatrany ny fifandonana eo amin'ny Israel sy Etats-Unis ary Iran, samby miaramila iraniana iray no rendrika tao aorian'ny fanafiana nataon'ny tafika amerikana tao amin'ny ranomasimbe indiana akaiky morontsiraiky Sri Lanka ho Maly alarobia. Vokany, simba tanteraka ilay sambo ka rendrika tanaty rano, nisy avy hatrany ny asa famonjena ny tanterahany manam-pahefana sy ny tafika an-dranomasina Sri Lankais. Voalaza fa miaramila iraniana miisa 720 farafahakeliny namoiny aingy, 230 voavonjy velona saingy naratra ary 220 tsy hita popoka kakaroina ankehitriny. Etsika fiarovan-tena no anton'izao i Washington, nanameloka mafy izao fanafiana izao i Teheran ary nilaza fa fanitsakitsahana ny lalàna iraisam-pirenena ny fihetsiky ny Amerikana. Nampanantena valikavatra mifanaraka amin'izany moa ny iraniana. Manamarika dingana vaovao amin'ny fifandonana eo amin'ireo firenena telo tota ity tranga ity, satria tsy tao Moyen-Orient no nitrangany fa taty amin'ny ranomasimbe indiana. Ahina hivelatra amin'ny faritra hafa ny ady raha mitohy ny fifanandrinana ka mametra-panontaniana ny mpanara-baovao raha ho voafeny fihenjanana sa vao maika fiandohan'ny fifandonana lehibe kokoa. Da kosa indray ararantsika ireo tranga hafakely. Fatokoavana miloko mena mitokana eo afovoan'ny lemaka avy amin'ny fiforonan'ny fasika ny olorona Ayers Rock. Hita amin'ny faritra avaratra afovoan'ny nosy lehibe a Australia ity aram-bato ity, izay mipetraka 27 metatra ambonin'ny lemaka any amin'ny 537 kilometatra atsimo andrefany Alice Spring. William Goss sy Edwin Berry no Europeana voalohany nitsidika sy niakatra ny oloroa tany amin'ny taona 770 ho fanomezam-bonin'ny nahitra ny Henry Ayers, Prime Ministre sy sekretera lehibe tao Australia atsimo teo anelanelan'ny taona 770 sy 770 no nanaovana ny anaran'ity vato lehibe ity hoe Ayers Rock.
masina ho an'ny vahoaka ao amin'ny faritra ity vato oloroa ity izay anisany anango toerana ahitana rano lavabato ary sary hosodoko anaty vato. Voasokajy ho vakoka iraisam-pirenena eo anivon'ny UNESCO ity vato lehibe ity amin'ny alalan'ny valan-javaboary-pirenena Uluru Katachuta, ny toerana tsy manam-paharoa ara-jeolojia sy ara-pamokarana rano miaraka amin'ny loko miavaka indrindra rehefa milentika ny masoandro no mahatonga ity vato ity ho malaza ao Australia. Tamin'ny faraparan'ny taona 1790 no nanomboka nanintona mpizahatany ny Uluru. Ny crabe araignée du Japon na Japanese spider dia karazana foza ao amin'ny fianakavian'ny Nasidae izay miaina any an-dranomasina manamorona ny Japon. Karazana tokana mbola velona ao anatin'ny genus Macrocea iray ity crabe araignée ity. Arthropoda na biby manatongotra misy taolana ivelany lehibe indrindra fantatra fa mbola velona hatreto ny crabe araignée izay fihinana ary hitrandrahana amin'ny fomba nentim-paharazana ny Japon. Na dia goavambe aza ity foza ity dia mahazaka tsara amin'ny fiainana ao an-dranomasina. 17 cm ny vatany ary manodidina 20 kg ny lanjany. Lava be ny tongony ka isan'ny mampiavaka azy zany. Miloko mena ity biby ity ary misy tasy fotsy manaraka ny tongony. Ny lany manana tongotra lava indrindra raha fohy kokoa ny an'ny vavy. Ankoatra ny habeny miavaka dia samy hafa amin'ny foza be mahazatra ny Japanese spider crab. Tapitra ny fampalalam-bo voatsika mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ankasitrana ny teknisianina sy ireo namana-panao gazety na fana nanatontosa izao fampalalam-bavao izao. Mametraka ny soafatsara veloma tompoko.